Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Mivavaha fa ny vavaka manova zavatra. Izay indray havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Marobe ny olona no misalasala ny amin'ny herin'izany atao hoe vavaka zany. Vavaka ve no adivanareo amin'io zavatra io? Vavaka ve dia vita inona eo anatrehan'io olana goavana be io? Efa impiry ianao zay no mivavaka fa atao tsy hita ihany izay vokany. Mbola hivavaka foana ihany ve hiandriny eto? Hiandry fahafatesana mihitsy ny ve vao hetsika anao zavatra fa sy aninona fa dia vavaka io. Ary na ianao aza angamba efa misalasala mihitsy hoe tena mba mihaino vavaka tokoa ve izao Andriamanitra izao sa ahoana e? Fa za androany tena te-hiteny aminao fa tena manova zavatra ny vavaka. Aza mitsahatra fa tohizo mivavaha hatrany. Satria ao amin'ny Baiboly ao dia misy tantara mihitsy ny amin'ny hoe ny vavaka dia mahery lavitra noho ny miaramila 5,4 alina sy 1 hetsy. Any Mpanjaka faharoa toko 7:20 sy ny toko 7:20 no misy an'izay tantara izay. Tantarana mpanjaka anankiroa ao. Ny anankiray dia Sankeriba izay mpanjakan'ny Asiria ary ny anankiray dia Ezekia izay mpanjakan'ny Joda. Niady ireo mpanjaka ireo. Ity Sankeriba ity zany natanjaka be tamin'izany fotoana izany ary nanao fairan'ny tanàna sy ny fanjakana rehetra manodidina mihitsy. Dia nikasa izy hanafika ny Joda ary efa be dia be ny tamin'ny tanànan'ny Joda no efa nataony fairano. Dia efa miroso tsikelikely izy ho any Jerosalema zany renivohitra mihitsy zany. Dia ny tao anatrehan'izay Ezekia moa zany tena hoe tsy tan'izay atao. Tamin'ny voalohany izy aloha nanao fampiarahana tamin'ny mpanjaka io ihany dia nitambata azy nanomena volamena sy ny volafotsy. Nongotana daholo ny volamena sy ny volafotsy tao amin'ny tempolo nomena io mpanjaka io. Fa nefa dia tsy nahafa-po an'ilay mpanjaka izy fa avy eo izy tateoriana mbola tonga ihany hoe hanafika satria ny zavatra nahatezitra azy tamin'ny Ezekia hoe nareo kay manao fifampirarana politika amin'ny Egyptianina. Dia tena tonga izy ary tamin'ny fotoana natongavany hoe hanafika nandreraka olona izy aloha, nandreraka ny rabosake izy izay miaramilany dia nanao fandrahonana, nanao fitenenan-dratsy, nanompa ny Ezekia teo imaso ny vahoaka ary tena nanao fandrahonana, fampitahorana be mihitsy. Hatramin'ny hoe ny Andriamanitra reo tsy misy dikany, ny Andriamanitra nopainy sy nanaovany rehetrarehetra teo zany ny Israely. Dia teo anatrehan'izay ny olona tsisy nasany teny fa tonga dia nangina fotsiny daholo. Rehefa tonga tany anatrehan'ny Ezekia ilay resaka dia tena tonga dia tsy tan'izay natao fa lasa izy nandeha nakany amin'ny tempoly dia nangataka hoe mandehananareo mankany amin'ny Izay ampaminany dia tena mangataka vavaka hoe ito am-bavaka fa tena zava-doza no miatra amintsika. Any amin'ny toko 8:20 no misy an'izay resaka izay amin'ny 9:7. Dia avao moa Izay ampaminany zany ny teny hoe mandehana fa izao no lazain'i Jehova hoe ho avotan'Andriamanitra amin'ny tanan'ny Sankeriba io ianareo. Dia tateorina kely mbola tonga ihany ilay Sankeriba nandefa olona ihany. Mbola niteny aminy hoe nareo ve zany dia mieritreritra hoe hiady amiko? Nareo zany mieritreritra hoe mahatokony herin'izay Andriamanitra reo zao? Ka tsy fantatrareo ny zavatra efa nataoko tarisy tatsy? Nareo mieritreritra hoe ho afabela? Dia teo anatrehan'izay tsy tany Ezekia mihitsy nitsony izay natao satria mbola tonga fanondroany indray ilay mpandrahona hoe ho avy izay hanafika anareo ary efa tena nanantona mihitsy tokoa moa zareo tamin'izany fotoana izany nitondran'ireo miaramila be dia be ireo. Dia eo amin'ny 4:20 dia eo nahitantsika hoe tsy tany Ezekia izay natao fa niraisiny fotsiny ilay taratasy fandrahonana dia lasa izy niditra anao amin'ny tempoly dia nivelariny teo anatrehan'Andriamanitra ilay taratasy. Nasehony teo anatrehan'Andriamanitra dia nivavaka izy. Izy mihitsy amin'izay no mivavaka fa tsy teo aloha teo hoe mangataka vavaka tamin'ny Isaia. Tonga dia izy no mivavaka tao amin'ny tempoly tao hoe Andriamanitra hitanao izao zavatra izay fandrahonana sy teny ratsy izay atao amiko, atao amin'ny Israely, atao aminao, ataon'ny Sankeriba sy ny mpanompony izao. Ary marina tokoa izy fa reny firenena samihafa ireny dia resiny daholo satria ny Andriamanitra reny firenena ireny dia tsisy izy daholo ka dia azony ravana fa ianao no Andriamanitra, ianao no Jehova. Asehozy izy fa tena hoe ho fantatry ny firenena rehetra fa ianao tokoa no Andriamanitra. Dia tao anatin'izay fotoana izay voakasika Andriamanitra, voakasika ny vavaka izay nataon'io mpanjaka io dia tonga dia naniraka mpanompo tamin'ny alalan'ny Isaia hoe mandehana teneno Ezekia hoe ren'Andriamanitra ao no hoe izany vavaka izay nataonao zany. Ka dia izao no ambaran'Andriamanitra mahakasika an'io Sankeriba io fa tena ho ravan'Andriamanitra io Sankeriba io. Dia inona no nitranga? Taty amin'ny ny alina iny. Ny alina iny ambarany ny 5:30 ary tamin'ny alina io izy dia avy ilay anjelin'i Jehova ka namely olona 5,4 alina sy 1 hetsy tao amin'ny tobin'ny Asiriana. Izay ilay niteneniko teo manao hoe ny anjelin'i Jehova niady
tsy nanao na inona na inona akory Ezekia satria tsy nanana miaramila akory izy anatanterahana an'izany fa ny anjeliny Jehova niady dia tao anatin'io indray alina io dia niova ny situation vao mifony maraina ozy izy ambarany eo dia ny fony olona dia hita fa indreo efa maty avokoa ireo dia avy eo inona nitranga lasa nody Sankeriba ny mpanjaka ny Asiria lasa nody izy dia nitoetra tany Ninive ary rehefa ny ankovaka teo amin'ny atrehan'ny Andriamanina izy nisy roka dia nasiny Adrameleka sy Sarezera zanany lahy ny sabatra izy ny zanany ihany namono azy lasa nody fa resy mbola ny kohokohoka tao amin'ny Andriamanina tao ihany nieritreritra nikataka fahasoavana sy ny rehetrarehetra dia ny zanany ihany namono azy tsisy mahery no Andriamanitra ravana ary azy io Andriamanitra tao mihitsy ao anatin'ny ray alina fotsiny no tonga dia manova ny situation ilay olana goavana be izay tena nampiferinay ny Ezekia tao anatin'ny ray alina fotsiny nanovan'Andriamanitra ny tantara izany ny herin'ny vavaka ary mbola tsy miova ny herin'io Andriamanitra io hatramin'ny androany fa izay olona tena miantehitra aminy izay olona tena miantoraka aminy izay olona tena mamelatra ny olany sy ny adiny eo anatrehan'io Andriamanitra io ary tena mifikitra aminy tsy mba havelany angaia tsy havelany ho afa-baraka ary ambarany amin'ny hoe ny fotoritory sy mangorakoraka tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona izany ro ny tena te-hanasanao na dia tsy mino ny herin'ny vavaka aza ny olona ianao mino manatona an'Andriamanitra eto eo aminy ny adinao fa manana hery hamonjena sy hanafahananao izy na inona mafy ny olana izay atrehanao na mety isy tena aza manao hoe ka io anefa tsy ho possible intsony amin'ny maha-olombelona mety tsy possible fa ny zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra tao mankatahozy izy dia homena ianareo ary ambarany tenin'Andriamanitra izany any amin'ny Jeremia 7:7 Antsoy Aho izy dia hovaliako ianareo ka aneoko zavatra mahagaga izay mbola tsy fantatrao izay saro-pantarina mbola tsy fantatrao ianao anehoan'Andriamanitra zava-mahagaga ianao raha mahatoky azy andramo ka izaho fa tsara Jehova ary sambatra ny olona izay mialoka aminy aza misalasala mivavaha fa ny vavaka manova zavatra vitan'Andriamanitra tsara mihitsy ny manova ny zavatra izay atrehanao io ary tsy misy dikany aminy na tsy hanao na inona azy ianao amin'ny fomba tsy takatra ny sainao ny anjelin'Andriamanitra azo ny rahana anova ny situation izay misy ivadika hikasika ny fon'ny vadinao hikasika ny fon'ny olona izay atahoranao vita ny resaka ain'Andriamanitra tao izany fa izao koa mitaky faharetana koa izy fa mifikira amin'Andriamanitra mifikira mivavaka dia ho hitanao fa averiko ihany izay olona tena miantehitra sy matoky an'io Andriamanitra io tsy havelany angaia tsy mba ho ataon'Andriamanitra tsinotsinona izay matoky an'i Jehova dia ho tahaka ny tendrombohitra ziona izay tsy mihetsika ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra amen.